La 4G Patelma vous présente Ni Vava. Vinavinaina ivoaka ny Madagasikara raha mpitso maraina any amin'ny faritra Melaky ilay rivo-doza Eloise raha ny fanazavana azo tamin'ity androany ity. Ho an'ny faritra Antalaza nandalovany kosa indray 3:30 isanjaton'ny rotsakorana tokony ho azo nandritra ny ray volana no nentin'ny rivo-doza. Nanolotra fanampiana toy ny sakafo ho an'ireo fianakaviana sahirana avy any amin'ny faritra Andohy nofindra ao Taolagnaro ny filoha Andrajoelina tamin'ity androany ity. Ankoatr'izay napetraka manoloana ny lapan'ny tanàna ny Taolagnaro ny connexion internet. Nilaza ny roso amin'ny hetsika fanairana ireo mpianatra ho mpitsabo eo anivon'ny oniversité an'Ankatso Rapitso. Isan'ny antony hetsika ny fitolonganan'ny lafin'ny fampianarana feo ihany koa ny fatsim-pianarana 5 volana. Namaly izany tamin'ny alalan'ny fanambarana ny ministera tompon'andraikitra androany. Trahatehaka tao an-tsiranana ny lehilahy iray amin'ny tonona ho sekretera-panjakana miaditany zandarmeria ary afaka mampiditra mpianatra ho zandary. Efa nisy mpianatra voasolokiny ka tonga tany Ambositra hiofana raha ny fanazavana azo. Maresaka iraisam-pirenena manatotosa ny fianiana ny filoha Amerikanina vaovao Joe Biden ankehitriny. Miavaka kely ny fanatotosana izany noho ny fisian'ny Covid-19. Tsy nanatrika izany ny finoa Donald Trump. Ny adidin'ireo avy hatrany. Fanaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao vinavinaina ivoaka ny Madagasikara raha mpitso maraina any amin'ny faritra Melaky ilay rivo-doza Eloise raha ny fanazavana azo tamin'ity androany ity. Ho an'ny faritra Antalaha izay nandalovany kosa indray 3:30 isanjaton'ny rotsakorana tokony ho azo mandritra ny ray volana no nentin'ny rivo-doza ny alarana Efson. Raha tao amin'ny distrikany Mampikony no nisy ilay rivo-doza Eloise tamin'ny 7 ora teo, vinavinaina ivoaka raha mpitso maraina any amin'ny faritra Melaky ilay rivo-doza. Mahatratra 10 kilometatra isan'ora ny rivotra hoentiny izay mifandray amin'ny tafiotra ny Taliomia matanjaka any amin'ny tapany avaratra andrefana. Nitondra rotsakorana maro tamin'ny faritra sasansasany iny rivo-doza iny raha ny fanazavana. Raha ho an'ny Antalaha manokana zao dia nahazo rotsakorana ny Antalaha teo amin'ny 6.30 mm. Zany hoe rehefa sokajin'ny meteo Madagasikara manko rehefa maherin'ny 100 mm anatin'ny ray andro dia efa mampidy doza zay dia efa tafahoatran'izay zany ho an'ny Antalaha 6.30 mm. Zany hoe 3:30 isanjaton'ny rotsakorana tokony rotsaka ny volana janoary dia nirotsaka tao anatin'ny ray andro ho an'ny Antalaha ho an'ny Maly. Dia ho an'ny Losibe dia teo amin'ny 1.30 isanjaton'ny rotsakorana tokony rotsaka koa no nirotsaka ray andro ho Maly. Dia nahazo orana betsaka ihany koa Besalampy 30 isanjatony tokony rotsaka zany no nirotsaka ray andro tokony rotsaka anatin'ny ray volana dia midika. Nitondra rivo-doza maivamaivana teto amin'ny faritra Analamanga ilay rivo-doza. Mbola mitohy ao anatin'ny andro maro ny rotsakorana entiny eto amin'ny faritra Analamanga raha ny fanazavany avy eo anivony ny sampana ambamantatra ny toetr'andro. Hitantsika angamba zany hoe nahazo rotsakorana ny Antananarivo dia efa voavinavina koa zany hoe anisan'ny mahazo rotsakorana fa tsy ho betsaka ny Antananarivo dia nahazo izy zao androany fa hitombotombo kely zany izay rotsakorana izay no amin'ny Rapitso aloha dia ataontsika hoe vitsy ny rotsakorana fa ny any manomboka any amin'ny Zoma any dia Sabotsy zany no somary tombo ny rotsakorana dia azo betsabetsaka Antananarivo fa na izany aza nefa tsisy atahorana hoe ho tondraka ny rano eto Antananarivo fa dia hanatsara ny filan'ny rano sy ny hamandon'ny tany amin'ny fambolena ny rotsakorana ho any Antananarivo.
Mbola mitoetra ny filazana miendrika fahamelona ho an'ny faritra sy distrika izay voakasika izany toy ny Sava, Analanjirofo, Bealanana, Befandriana Avaratra ary Mandritsara. Ny mampiasa ranomasina amin'ny morontsiraka avaratry Toamasina eo anelanelan'ny Cap d'Ombre entanina tsy handrika noho ny fikorotana ny toetrandro. Ankilan'izay, azo lazaina fa tsy hisy fiantraikany eto Madagasikara ilay rivodoza Josoa, saingy mbola hitoetra ny fanaraha-maso hoy ny teo anivon'ny sampana mpamantatra ny toetrandro. Mbola tsy azo rotsakorana ny any amin'ny faritra Androy na eo aza izany rehetra izany. Raha nitatitra navoaka ny BNGRC kosa indray dia miisa 420 ireo trabona ary 100 ireo tsy maintsy nafindra toerana taorian'ny fandalovan'ilay rivodoza Eloise. Ahina hiakatra ihany koa ny rano amin'ireo faritra iva ao amin'ireo distrika rehetra izay nilalovan'ny Gaëtan Andriasilavo. Hoina zany hatreto dia 420,026 nafindra toerana, total nafindra toerana zany 610 folo sianjato. Dia ny case détruite zany 450, dia ny dibo-drano 430 dia nisy trano fianarana voisa koa anisan'ny simba zany tao anatin'izay fandalovan'ny rivodoza zay raika amin'ny 30, dia nisy fisikolo moa zany 9 no voisa hatreto sivy no nahitana fahasimbana dia tena ny simba tamin'ny tena simba koa école détruite enina. Tahaka izay amin'ny ankapobeny ireo tarehimarika navoakan'ny BNGRC momba ireo traboina sy ny tsy maintsy nafindra toerana ary ny fahasimbana taorian'ny fandalovan'ilay rivodoza. Isany nanampy betsaka ny mponina hoy izy ireo ny filazana sy ny fandraisana fepetra mialoha. Isan'izany ohatra ny famindrana ireo olona amin'ny faritra iva efa nitondra faisana hatr'izay rehefa fandalovan'ny rivodoza tahaka izao. Fitantanana ny loza sy tandindony zany tsy hoe akory efa miseho ny loza vao tonga dia hoe aiza no fitaovana fa zay le hoe fiomanana ny resahantsika efa 5 andro mialohan'ny nahatongavan'izao loazy zao dia efa ny petrapetraka ny ezahana natsona daholo tompony andraikitra ny toerana amin'izay faritra mety andalovan'ny cyclone io. Efa nipetraka zany mety hoe aiza ny mety misy lakana ilaina raha ohatra ka amin'itony faritra izay efa fantapantatra ohatra hoe maro antsetra, misy any talaza any efa misy unité an'ny protection civile koa izay miara-miasa amin'ny BNGRC amin'ireny toeran'ireny izay tonga dia efa mandray andraikitra raha vao miseho izay zavatra izay. Ary anisan'ny nafanana nanao an'ny ataontsika hoe évacuation préventive zany zavatra zany raha atao maro antsetra zao nalana miloha le olona satria efa fantatra fa le trano efa mazana tratran'ny todra-drano rehefa amin'ny fotoana toy izao. Na izany aza, mbola hitony rotsakorana ka ahina ny mety ho fiakaran'ny rano ho an'ny distrikany Ambilobe, Ambanja, Nosibe, Analalava, Antsohi, Port-Berger, Befandriana Avaratra, Mandritsara, Mitsinjo, Soalala, Mahajanga voalohany sy faharoa, Ambatoboeny, Marovoay, Besalampy sy Maintirano. Nanolotra fanampiana tony sakafo an'ireo fianakaviana sahirana avy any amin'ny faritra Androy mifindra ao Taolaniary ny filoha Andro Rajoelina tamin'ity androany ity. Akoatra izay dia napetraka manoloana ny lapan'ny tanàna ao Taolaniary ny connexion internet. Io ny nasaina. Ny fikambanan'ny Masery Filles de la Charité San'ny Maria eto Taolaniary no mandray an-tanana ireo fianakaviana sahirana sy ireo mpifindra monina avy any amin'ny faritra Androy tonga mitady ny fiainana tsaratsara kokoa eto Taolaniary. Manoloana izany nanolotra fanampiana toy ny sakafo an'ireo fianakaviana sahirana avy any amin'ny faritra Androy mifindra ao Taolaniary ny filoha Andro Rajoelina tamin'ity androany ity ka ny Masery no mitantana izany. Ankoatra izay efa niainga omaly ihany koa ny Caravane du Sud hitondra ireo sakafo, rano, fanafody aminjena ireo mponina ao Androy sy Anosy tratrany tsy fanjari-tsakafo sy ny Ekere. Ankoatra izay notokanana androany ihany koa ny hotspot wifi na ny toerana misy connexion internet maimaimpona ao Taolaniary. Napetraka manoloana ny lapan'ny tanàna ny faritra mahazo ny connexion ary misokatra ho anrehetra. Misy ny toerana rehetrarehetra manoloana ny lapan'ny tanàna, manoloana n'ireo zaridaina fipetrapetrahan'ny olona, ireo toerana izay malaza eraky ny Madagasikara dia tokony asiana le hoe hotspot. Inona moa izy io? Ohatran'izay ny eto amin'ny manoloana ny lapan'ny tanàna ity. Eto zany dia isy ny wifi maimaipona ahafahanareo
mandalina ny fahalalana misimisy kokoa sy indrindra mba mifanerasera amin'ny olona rehetrarehetra manerana ny Madagasikara fa manerana n'izao tontolo zao a ka zay ny mahatonga eto eto androany a hitokana ara-ofisialy a ny fanokafana an'izany internety maimaim-poana eto amin'ity toerana misy atsika ity eto amin'ny lapan'ny tanàna ny Fort Dauphin androany. Tanjo ny fotodrafitrasa tahaka izao ny anampiana ireo tanora amin'ny fikarohana sy ny fianarana ary ny fifandraisana. Ny farana androany ny fitsidihana ny faritra Anosy nataon'ny filoham-pirenena sy ireo delegaciona niaraka taminy. Lafim-baovao hafa kosa indray dia tsy araka ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena ny fametrahana filoha lefitry ny antenemeran-dolona avy amin'ny mpanohitra araka ny voarakitra ao anatin'ny fitsipika anatin'ny vaovao ifehy ity androm-panjakana ity. Andrasana ihany koa ny fikitihana nataon'ny HCC ny fitsipika anatin'ny Ivirizara. Misa telo ny filoha lefitry ny antenemeran-dolona raha ny fomba firafitra ny birao maritra vaovao. Voarakitra anatin'ny fitsipika anaty mifeny androm-panjakana omaly nandritra ny fotoam-pivoriana manokana voalohany. Voalohany filoha lefitry ny antenemeran-dolona misolitena ny faritany avy any avaratra. Manaraka ny misolitena ny faritany avy any atsimbo ary faran'izay mahaberesaka ny filoha lefitra avy amin'ny mpanohitra. Tsy araka ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena ny fametrahan'izany na isan'ny voarakitra anatin'ny fitsipika anatiny mifeny antenemeran-dolona drizay aza. Hoy ny mpahay lalàna nanaovana fanady adiny. Araka ny efa voalazako teo dia hoe ny lalàna rehetra na ny lalàna momba ny antenemeran-dolona na ny lalàna momba ny antenemeram-pirenena na ny lalàna sy ny sata amin'ny feny mpanohatra na ny lalàna mikasika ny antoko politika eto Madagasikara dia tsy miresaka mihitsy ny momba ny hoe filoha lefitra avy amin'ny mpanohatra eo anivon'ny antenemeran-dolona. Noho izany heverina hoe matory ny karazan-dalàna rehetra sy ny mpanao lalàna rehetra tsy nametraka an'izay tao anatin'ireo lalàna rehetra ireo na dia ny mpanoratra ny lalam-pandrenana koa ary tsy nametraka an'izay tao anatin'ny lalam-pandrenana dia azo heverina hoe tsy dia mitombona loatra ny fametrahana an'izay filoha lefitra avy amin'ny mpanohatra eo anivon'ny antenemeran-dolona. Tsy misy ihany koa lalàna mamaritra na mametraka ny mahakasika ny mpanohitra sy ny manodidina azy eo anivon'ny antenemeran-dolona. Teboka maro arak'izany no tsy mazava ka tokony andraisan'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana fepetra manokana mandritra ny fandalovan'ny ity fitsipika anaty mifeny antenemeran-dolona vaovao ity eny an-toerana. Raha nandany zany ny antenemeran-dolona omaly hoe mbola misy filoha lefitra anankiray avy amin'ny mpanohatra dia tsy maintsy mbola andalo fitsirihana eny anivon'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana izay fanapahan-kevitra izay. Ny zavatra tsapa dia hoe niezaka ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana tatoato indrindra mikasika an'io antenemeran-dolona io nanitsy izay mety fahadisoana natao teo aloha ka mety ho anisan'ny zavatra anankiray hojeren'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana zany izay hoe tena mifanaraka marina amin'ny lalam-pandrenana ve sa tsia na dia efa neken'izy ireo ary mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana teo aloha. Tsy tokony ho hita taratra eny an-toerana ihany koa araka ny foto-kevitra hijoroan'ny antenemeran-dolona sy ny fizarazarana ara-poto-kevitra indrindra amin'ny fironana ara-politika hoy hatrany ity mpahay lalàna nanaovana fanadihadiana ity. Manana anjara toerana goavana amin'ny fampandrosoana ny firenena indrindra ny fitondrana tolo-kevitra amin'ny mampanolo-tsaina ny governemanta azy ihany koa ny olona ka tokony ampiseho firaisan-kina manoloana ny fomba fiasa. Isan'ny vaovao misongadina ihany koa dia mihoatra ny 100 isan'andro ireo mpifindra monina avy any atsimon'ny nosy ny migadona eny amin'ny fasan'ny karanaka matory eny mandra-pahita fiara afaka hitondra azy ireo. Efa misy ny fandraisana antanana azy ireo amin'ny fatoriana sy sakafo eny an-toerany Gaëtan Andriatsilao. Misy isa taona ireo mpila ravinahitra avy any atsimon'ny nosy azo ny tapany avaratry ny nosy saingy afa ny zavanitranga tamin'ity fiandohan'ny taona araiky amin'ny 24 ity. Niakatra avy folo eny amin'ny isa isan-taona ny fahatongavan'izy ireo eny amin'ny fasan'ny karana manokana. Isa taona dia efa misy foana fa ohatr'izao zany ireo mpila ravinahitra dia mandeha kely mideplace makaty izy dia amin'izao fotoana izao izy mena varatra daholo ny ankamaroany Tsaratanàna, Ambondromamy, Anjijy, Andranofasika, misy makany Degoa izy
fa tam'ty taona 2021 ty de ny aopapana be deaibe mihitsiny izy a tany amin'ny avofolo eny no nisa taona zany eto am'ty gararotiera my fasankarany ty a ny tonga fa ny atsimo any raha ny androany maraina fotsiny zao a de aroa amby fitopolo ny tonga teo amy tamin'ny fito sasany maraina teo ary mbola natory tato a vala amby telopolo a de mbola nisy natory keo ary raiky amby roapolo zany hoe 131 personne zany a ireo olona vany atsimo andeha ila ravinahitra am'izao fotoana hitenenantsika izao isan'andro misy hatrany ny tonga avy any atsimo misy andraka any avaratra andrefana sy atsinanana izy ireo nanomboka ny herinandro lasa teo efa nandray an-tanana ny fatoriana izy ireo eny amin'ny fasankarana ny BNGRC sy ny ministeran'ny mponina eo ampiandrasana ny fiara hitondra azy ireo any amin'ny toerana tiany ale misy ihany no fotoana ohatrany tamin'ny latsinainy zay nisy ny tsy fahatongavana satria misy koa ny fotoana zay fiaingany avy any amin'ny misy azy avy any atsimo any dia maromaro izy zeny eto maromaro de ny olana kely zany ndraindray misy azivadiva le fiara no voatonga le mitondra azy avy any atsimo ndraindray koa le fiara zay tokony andehany an'izay satria izy ireo dia tsy mijany eto amin'ny fasankarana koa ny tena izy a fa fandalovana ihany fa mifinja fiara nzay misy ny fiara makany amin'iny tapany avaratra ambilibe sy antso iny zany a misy ny makany anjiji sapanany anjiji misy makany amalivoay a misy makany amaivatanana ny tena maro misy koa makany amin'ny faritra loatra amin'iny regny 44 iny zany izy ireo no mandeha dia ndraindray misy ny tara fiara moa dia ny fepetsan'iraisina zay ny arahana tamin'ny fanjakana indrindra ny BNGC zany a sy ny ministeran'ny mponina dia ny fametsahana chapiteau ny tranolay lehibe zay atorin'ireo taraiky zany a eto amin'ny topiatsonana dia isozany tokoa ny tokony andraikitra tsirairay fotoany BNGC zay nanome ny sakafo sy ny voamaina loka zay hoanin'izy ireo zay taraiky eto zany a dia eo ny ministeran'ny mponina miandraikitra ny fanjahoana sy ny fandaminana zay sakafo hoan'izay dia ny maraina moa zany a dia mamonjy ny tobila zay ampitany izy ireo andaniny an'izay ale amin'ny ankapobeny mamonjy ireo toerana misy ala sy rano izay matetika faritra arovana ny akamarony amin'izy ireny antony tsy mahita toerana ivelomana afa-tsy amin'ireny arena voajanahary ireny izy ireo ohatra amin'izany ny ao ankarafantsika majanga sy ao amin'ny antimena any amin'ny faritra menabe raha ho an'ny any avaratra kosa misy any andavakoera distrikany antsinarana faharoa sy ny maro hafa miteraka disadisa sy tsy fifankazona amin'ny mponina efa ao an-toerana ihany koa mazana ny fahatongavan'izy ireo no ny fomba fanao sy ny fomba fiaina samihafa ihany koa fitsipika amin'ny feny fiarahamonina nisy azy ireo sy ny fitsipika misy amin'ny fiarahamonina ivantanany Laza ny roso amin'ny hetsika fanairana ireo mpianatra Ompitsabo eny anivon'ny université ana Katso Rampitso isan'ny antony hetsika ny lafin'ny fampianarana sy ny vatsim-pianarana adiny volana namaly izany tamin'ny alalan'ny fanambarana ny ministera tompona andraikitra tamin'ity androany ity Richard. Tsy himotra amin'ny fitakiana tony ny mpianatra Ompitsabo eny anivon'ny université n'Antananarivo Rampitso fa 20 volana Janoary. Araka ny taratasy nalefan'izy ireo teny anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika omaly. Tsy nahita bokany hatreto ny fangatahana isan'ny tokony. Voarakotra ny soratra anatin'ity taratasy nalefan'ny ministera mpiay azy ireo ity. Isan'ny antony irosondreo mpianatra amin'ny hetsika fanairana ny fitotonga lafin'ny fampianarana sy ny fiahinany mahaolona, indrindra ny fisitrahana randro ary ny lafin'ny fidiovana sy fanadiovana. Eo ihany koa makasika ny fandoavana ny vatsim-pianarana mandritra ny 5 volana ny taom-pampianarana 2022 ary ny tambon'ny fizaran'asa na ny allocation de stage ny taona 2022 hatramin'ny 2022. Isan'ny takin'ireo mpianatra ihany koa ny fijerena ny sara-pisoratana anarana sy ny vatsim-pianarana. Nitondra fanazavana ny makasika izay fangatahan'ny mpianatra tamin'ny alalan'ny fanambarana antsoratra ihany koa ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika androany. 15 Janoary lasa teo no nampahafantariny sampandrara misahana ny fitantanana sy ny teti-bolany Université n'Antananarivo. Ny lisitrireo mpisitraka ny vatsim-pianarana ary efa narahy maso hatrany makasika io. Makasika ny tambon'ny fizaran'asa kosa indray. Hojeren'ny ministera mpiay azy ireo avy hatrany ny antota taratasy samihafa mombizay, vatany vao tonga eny an-toerana. Raha ny makasika ny sara-pisoratana anarana, miankina amin'ny sampam-piofanana isan'ny tokony fandinihana izany.
andrasana araka izany toy ny famanany olan'ny mpianatra ompitsabo eny Ankatso sy ny mety ho fizotran'izay hetsika raha mipitso izay. Lafim-baovao hafa kosa indray dia ny tsara ny vidin'ny orita tamin'ity taona ity ny tombo ihany koa ny vokatra araka ny fanadinana natao teo anivon'ny ministera tompony andraikitra tamin'ity androany ity ny orita izay isan'ny hazan-drano ahondra ny Madagasikara. Io ny nasaina. Ny tombo 500 ariary isan-kilao ny vidin'ny orita na ny polpa miaingany amin'ireo mpanjono tamin'ity taona ity. Raha 500 ariary ny vidin'izany teo aloha tafiakatra 4 ariary izany ary tombo ihany koa ny vokatra. 700 taonina izany ny taona 2024 nidina hoe 700 taonina tamin'ny taona lasa ary vinavinaina ahatratra 2 taonina izany amin'ity taona 2024 ity. Na miakatra aza ny vidiny, olana ny tsy fanomezan'ireo mpanondrana ny vidin'izany eo ampanondranana sy tonga any ivelany. Andarana araka izany ankehitriny ny fikaonandoha ahafantarana ny kilaony miaingany amin'ny seranatsambo sy ny orita tonga any ivelany raha fen'ireo mpanondrana hatrany izany. Ny fantatratsika eto zany misy ny prix au niveau ny collecteur no na vokantsika teo iny zany ny fantatra satria hita mivantana iny amin'ny toerana izay fanangonam-bokatra izay vidin'izay hoe 4000 ariary par kilo ny vidinan'ny collecteur azy fa izay manondrana mankany ivelany indray zany iny misy moa zany le prix izay déclaré ny zareo eo amin'ny fanondranana io fa le prix mankany le any ivelany indray dia iny zay mbola manasarotra zany satria lasa manafina an'izay ny orinasa izay mpanondrana mankany ivelany dia lasa misy fiantraikany amin'ny resaka fitantanana zay zavatra zay anatin'ny vandinika amin'izay zany zay ministère ato sy ny ao amin'ny direction ny douane amin'izao ora zao mivory makasika ny hoe ohatra nahoana zany prix à l'exportation des produits rehetrarehetra eto Madagasikara. Tsy ivona manodidina ny 700 ny vokatra orita eto Madagasikara no miondrana makany ivelany isan-taona ary nosy Maurice sy ireo firenena Europeana no mandray ny vokatra be indrindra. Ny faritra atsimo andrefana, Sava ary Analanjirofo kosa no ahitana izany maro indrindra eto amintsika. Tandidondoza ity siam-piarina ity amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana no ny fahasimbany ny tontolo iainana sy ny tsy fanajany ireo mpanjono ny lanja azo alaina. Satria ny misany nivoajanahary raha tontolo iainana eo fahasimbany toetrandro fiovavan'ny toetrandro amin'izao zany dia fahita ny fiantraikan'izay amin'ny resaka ny habitat ny récif corallien miapotika dia misy koa zany fanapotena ny ala aty an-tanety izay mahatonga nireny fasika lasa mamitotra ny toeponena nireny orita reny dia lasa reny agnisan'ny olana goavana eo amin'ny 300 grama miakatra eo zany no azo alaina ny abezan'ny orita io dia maro zany mbola alaim-panahy tsy manaja an'izay ny abezan'ny tokony ho alaina zay dia agnisan'ny mampitotongana ny olana ampirenena anankiray zay ka zay mahatonga manentina foana ny ministère hoe tokony ho ajaina indreny lalàna na ny vanim-potoana ny fermeturan'ny pêche zany na ny fanajanany dia na ny fitaovana fampiasaina. Tsy ivona isokatra ny fiandohan'ny volana febroary izao ny taom-pahajanona orita eto Madagasikara. Tahaka mazatra tonga eto amin'ny pejin'ny dokavatrao isika mialohan'ny idirantsika ny tapany faharoan'ny vaovao rehefa avy eo ary. Championnat national MA ny 14 janoary 2024 ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina. 12 ny ekipa lehilahy fanandrina amin'izany ary 10 ny ekipa vehivavy. Toerana voafetra anajantsika ireo fepetra ara-pahasalamana ary mandeha mivantana amin'ny Star Times, boisson officielle, eau vive, partenaire, diffuseur exclusif, Star Times, sponsor officiel, Mvoul. Miveneto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Miatra manomboka amin'ny ity volana janoary 2024 ity ilay politika mpanjakana nametrahana ny Optima eo anivon'ny Jirama tanjona ny ampitovy ny vidin-jiro manerana ny nosika eto Andriatsinaho. Asa roa noatrehana amin'izao fotoana manoloana ny olan'ny rano fisotro madio eto Antananarivo renivohitra hoy ny eo anivon'ny Jirama. Ny fampahafantarana ny mponina izay mitranga rehetra sy ny vahaolana aroso toy ny fitsinjarana rano amin'ny Sinbe
ary ny fanavaozana sy ny fanatsarana ireo fotodrafitrasa izay efa antitra. Nilaza ihany koa ny tompon'andraikitra fa efa mandeha ny any Amoron'Ankohana sy Akatondratombo ary ho vita tsy hoe le mandro seza 2 amokatra rano. Io tobo famokarana rano io dia matsy rano 4 metatra toratelo isan'andro ho an'ny tanàna Antananarivo, zany hoe raha tadiditsika tsara tsy ampy ray hetsy metatra toratelo isan'andro ny ranona Antananarivo. 4 zany vitatsika mandro seza 2 dia ny apahany ataotsika amin'ireny station conteneurisé ireny mba anatsarana ny famatsiana rano Antananarivo. Io station mandro seza io zany dia farany teny aminareo fa efa vita ny asa génie civil ny station io, azontsika jerena ihany koa zany raha ohatra sitrakareo ary vinavinaina fa volana mars no manao mise en service an'io station mandro seza 2 io tsika. Ankoatr'izay, miatra manomboka amin'ity volana janoary 2024 ity ilay politika mpanjakana nametrahana ny Optima eo anivon'ny Jirama. Misy noho izany ny fanovana ny vidin-jiro sy rano arakaraka ny fandaniany ny tokantrano tsirairay avy. Tanjona raha ny fanazavana ny ampitovy ny vidin-jiro alohan'ny mpanjifa rehetra manerana ny nosy. Ny tarifa Jirama teo aloha dia tsy azo ny mpanjifa. Tarifa 14, tarifa 16, tarifa 15, tarifa 22 tsisy mahazo an'izany ny mpanjifa. Dia nitondra zany tsika ny fanavoza sy fanatsarana io mametraka an'ireo kategoriana tarifa anankefatra mazava tsara: tarifa social, tarifa économique, tarifa confort, tarifa super confort. Sorona zany ny fampisehoana an'ireo tarifa ireo mba azon'ny mpanjifa mandray ny andraikiny hoe ity no ilaiko satria zaho manana filana. Faharoa manarakarak'izay dia nanararoatra zany tsika tamin'ny fametrahana an'io tetikasa vaovao io mba mampitovy ny vidin'ny jiro manerana amin'ny Madagasikara, satria tsy rariny raha misy toerana lafo be ny jiro, misy toerana moramora ny jiro. Dia mazava ho azy efa nitenenina hoe tsy ho vitatsika indray mandeha io fa alefatsika tsikelikely, fa ny tanjona efa napetraka mazava tsara dia mitovy daholo amin'ny vidin'ny jiro eto Madagasikara. Na eo azy izany rehetra izany, ny famanany olana eo amin'ny fahatapahan'ny jiro sy ny rano no ilain'ny mpanjifa amin'izao fotoana. Maro ny fitarainana voaray mahakasika ny tsy fisian'ny rano, ny fahatapahan'ny jiro, ny faktura nefa ankelan'izay tsy mitsaha miakatra. Arakaraka ny matapaka matetika ny jiro raha ny fitarainana voaray no mampiakatra ny vola tsy maintsy aloha eny anivon'ny Jirama. Andrasana araka izany ny vahaolana maharitra atolotry ny Jirama ny mpanjifa, ka hiena tsikelikely ny fijaliana amin'ny fahazona rano sy ny fisitrahana herinaratra. Tafiditra ao anatin'ny faritra mijaly rano ny eny Akato sy ny manodidina, voakasika izay ny eny amin'ny toeram-ponenany ireo mpianatra. Adiny ray isan'andro ny mandeha ny rano manomboka amin'ny 2 ora maraina. Ny tsy fampin'ny pression kosa no anton'izany hono teo anivon'ny Jirama. Yves Richard. Ora iray isan'andro ny mandeha ny rano eny anivon'ny toeram-ponenan'ireo mpianatra eny Ankatso. Manomboka amin'ny 2 ora hatramin'ny 2 ora maraina mazana ny fotoa Ampatsakana. Mihamafy ny fijalian'ny mpianatra amin'ny lafiny famatsian-drano tao anatin'ny tapabolana hoy ny fanazavana. Robinet anankiray misahana mpianatra eo amin'ny 700 eo angamba amin'ireo ancien cité zany. Tsy tafiditra ao anatin'izay moa ny cité vaovao fa ancien cité zany mitrangana izay zavatra zay. Dia tao anatin'ny tapabolana ray volana teo angamba n'izay no tena hoe vokatry ny araka ny fanazavan'ny Jirama dia hoe misy fahasimbana fitaovana teny fotony dia tapaka tanteraka tena tsy nisy mihitsy teny anatin'ny campus universitaire. Mitondra faisana amin'izay famatsian-drano izay ihany koa ny mponina anatin'ny vokotany manodidina. Isan'izany ny Entsiadana. Mizara roa mazava ny antony mitarika ny tsy fahatomombana ny famatsian-drano eny an-toerana hoy ny teo anivon'ny Jirama. Mahatonga ny fahatapahan-drano aty aloha dia voalohany indrindra aloha mizara roa, ao zany ilay hoe tsy ampy ny pression handeha aty amin'ny ilana atsinanana. Faharoa manaraka an'izay koa zany indraindray misy fahatapahan-jiro tampoka dia miteraka fanakorontanana eo amin'ny fanaovana ny pompage to. Taorian'ny antso fanairana nataon'ny mponina teny an-toerana. Androany no napetraka ny bombona mahazaka rano 10 metatra toratelo. Na vahaolana vonjy tavanandro fotsiny ihany aza no naroso ho azy ireo androany. Miantso ny fitandrona ny fananam-panjakana ny solombavam-bahoaka ny boriboritany faharoa. Io ny bombona izay efa fanotelo ny bombona tonga teto amin'ity Atsamamy 619 ty io fa misy ny fahasimbana moa zany. Ny afatra dia hoe fananam-panjakana io ho ampiasaintsika vahoaka
anomezana fahafapo atsika vahoaka ka eny alore mba tandrovana izany fananatsika izany satria mahasoa atsika koa io zavatra io. Mandra-pahatongavany vahaolana mahatra momba ny famatsin-drano. Antsoavy no nataony mponina teny an-toerana amin'ny famenona ara-potoany ity toeram-pitahirizan-drano ity. Maro ihany koa ny foky tamin'ny sitraka rano avy amin'izany ka andrasany rehetra ny fampitomboana azy. Anamaivana ny fahasaranany rehetra amin'ny fisitrahana rano fisotro madio. Niova tsy tony isa-taona ny hetsika fanamariana ny taona vaovao eo anivon'ny sampandrarany voly sy ny ekonomia ao Androy noho ny fisian'ny kere any an-toerana. Tsy misy ny fety natao, tsy nisy ihany koa ny lanonana fa natolotra ireo mpiara-monina sahirana ny sakafo ka itao Andriatsilava. Araka ny fanao isa-taona rehefa taona vaovao tahaka izao, lanonana, fiaraha-mikorana sy fiaraha-misakafo no anamariana ny fampiarahana. Noho ny zava-misy ainana eto Androy, navadika ho hetsika tolo-tanana ho fanampiana ireo havana sahirana amin'ny kere, ny vary, menaka, voamaina sy ny maro hafa. Araka izany, natolotry ny CCOK Androy ho an'ny Rimasera ireo vary sy voamaina ka izy ireo no mitsinjara izany ho an'ireo sahirana raisiny an-tanana. Hitanareo eto moa zany dia solotena avy eo amin'ny CCOK Atombovombe. Zany hoe rehefa avy mifandinika tamin'ireto malala-tanana reto dia tonga eto izay manolotra fomba ofisialy amin'reto fanampiana iadivana amin'ny kere reto. Tsy misy manana ny antony fa sambatra izay maika fanantso dia tsy ravinavitavana izahay hita izao raha malala mahazo manjona reo anatin'ny fatrany izao dia fampididinika ny fanavatapakaitra izahay lehibe trapan-draraha ato anatin'ny ministeran'ny tekarena sy ny fiakanam-bola. De faly makasitraka mandray an'ireto fanomezana reto ho an'ny sahirana fandrindra amin'izao kere zao. Isan'andro ity tokotaninay ity dia fen'olona gn'ampelantanana efa tsy misy moa zany dia isarana n'Andriamanitra androany tonga ireo mpanao soa nanolotra an'ireto fanomezana vary 2.20 gony miaraka amin'ny saramaso 2 gony. Isan'ny tanjony mpitondra fanjakana ankehitriny ny fametrahana vahaolana maharitra iadina amin'ny kere any atsimo. Na eo azy izany, mbola maro ireo tsy ampy sakafo, tsy ampy rano, tsy manana antom-pivelomana, tsy afaka miandry izany ary mila vahaolana ao anatin'ny fotoana fohy. Manampy ireo mpiarabelona, manampy ireo mpanao soa mandray an-tanana azy ireo ihany koa ny hetsika tahaka izao. Tsy voatery ho zavatra goavana, fa izay eo ampelantanana no zaraina. Mijanona any amin'ny faritra isika dia tratehaka tany Antsiranana ny lehilahy iray mitony no sekretera-panjakana miadidina zandarmeria ary afaka mampiditra mpianatra ho zandara. Efa nisy mpianatra voasolokiny ka tonga tany Ambositra hiofana raha ny fanazavana azo io na saina. Mitady ny fomba rehetra ny olon-dratsy azom-bola ankehitriny. Tahaka ity tranga iray ity, lehilahy iray no mitonina ho sekretera-panjakana miadidina zandarmeria sy manamboninahitra jeneraly ka afaka mampiditra ankizy ho mpianatra zandary, tsy mandalo fanadinana fa mandoa vola. Misy sandoka ho sekretera-panjakana miadidina zandarmeria ity olona ity sady misandoka ihany koa komandin'ny zandarmeria pirenena izay afaka manao fampidirana mpianatra tsy manao fanadinana ny Ambositra amin'ny alalan'ny fandaovam-bola. Noho izany dia efa nisy mpianatra zany victime ity asa ity izay tonga tany amin'ny groupement Haute Matsiatra ary nampandre avy hatrany ny taty amin'ny section de recherche criminelle izay manenjika ny eloka bevava aty Antsiranana ry zareo mba ho toy ny fanady adina sy fisamborana ity olona ity. Amin'ny tambazotra tserasera Facebook no isarian'ireo olona te hiditra zandary. Manova anarana araka ny toe-java-misy izy ary tanora maro manerana ny nosy no solokiny. Sariny generaly sekretera-panjakana miadidina zandarmeria teo aloha ity pisoloky ity ary sarina manambonina generaly hafa indray ihany koa tato afara. Raha ny anarana netiny dia mitonina ho generaly izy Rakoto Son Xavier no teneniny, fa raha ny tena anarany rehefa nandeha ny fanady adina dia nafeno haja Stade Elman. Izany hoe
raha atao tsara zany a ny fanadihadiana dia efa zatra raha sady matianina tokoa ity lehilahy mpisoloky ity. Efa nisy tonga tany Ambositra hiatrika fiofanana ireo olona voasoloky raha ny fanazavana hatrany, saingy ny verimaina no sady verivola. Ny fidirana ho zandary izay no mareny tompona andraikitra fa amin'ny alalan'ny fanadinana irery ihany hatreto. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia totosa androany fianianan'ny filoha Amerikanina vaovao Joe Biden niavaka ny fanatotosana izany noho ny fisian'ny valinaretina Covid-19 tsy nanatrika izany ihany koa i Donald Trump fanadina. Fianianana fa 750 any États-Unis totosa androany tany Washington ny fianianan'ny filoha Amerikanina vaovao Joe Biden nienany nanatrika izany raha oharina ny tany aloha. Teboka maro no mampiavaka ny fanatotosana ny tsy fianianany ity tamin'ity indray mitoraka ity. Voalohany ny fanamafisana tanteraka ny fampandriana fahalemana any an-toerana indrindra eny amin'ny Capitole. Ankoatr'izay no ny Covid-19 izay tsy ahafahan'ny rehetra manatrika ny lanonana. Mahery ny 7 alina sy 1 hetsy ny sainam-pirenena napetraka tamin'ny esplanade any an-toerana ho solon'ny fahabangan'ny mpijery. Raha ny tokony ho izy taky ny tany aloha mantsy olona an'arivo maro no manatrika ny lanonana fianianan'ny filoha io, saingy amin'ity taon'ity atao amin'ny alalan'ny virtuel ny fety rehetra. Miisa roa ny mpanakanto hiakatra mandritry ny fotoana, i Lady Gaga izay hira ny hiram-pirenena, fa eo ihany koa i Jennifer Lopez hira maromaro. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity, hankasitrahana ianao nanaraka izany mandro soa sy nadolo tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.